mizotra araka ny tokony ho izy ny fananganana ireo smart village manerana nosy hoy ny sekretera jeneral ny ministera ny postra ny fifandraisan-davitra ary ny fampiroboroboana ny ahitao arakajimirindra ny 13 amin'ireo 10 atsangana amin'ity taon'ity no efa andalam-panamboarana amin'izao fotoana izao efa tonga ihany koa ireo fitaovana rehetra ho apetraka amin'ireo fotodrafitrasa ireo voarantsika avetrana ary ny fanazavana ny sekretera jeneral ny ministera ny postra raha ny safiry any. Raha tsahivina kely ny smart village dia ivitoerana anankiray izay apetraky ny ministeran'ny postra sy fifandraisan-davitra ary ny fampivarana atao arakajimirindra any ambanivohitra any amin'ireo toerana izay azo heverina hoe sarodalana sy lavitra andrina mba hisitraka ireo tolotra omen'ny postra malagasy sy hisitraka ihany koa ny fampiasana ny fivoaran'ny teknôlôjia amin'izao fotoana izao. Tao anatin'ny fotoana fohy ray volana na mahery kely eo dia efa 3 no asa efa manomboka amin'ireo 10 izay hoenjehana ho tratrarina amin'ity taona 2024 ity. Ny fitaovana dia efa tonga daholo na ireo fitaovana fangalana herinaratra amin'ny alalan'ny herin'ny masoandro na ireo fitaovana ahafahana mandray ny fifandraisan-davitra amin'ny alalan'ny zanabolana na ireo fitaovana numerika izay ho ampiasaina dia efa tonga daholo.